Fa niona tamin'ny filohan'ny anteny Mirandolona kosa ny fikambanan'ny ben'ny tanàna Antanandehibe isan'ny voaresaka tao anatin'ny fiaonana io moa ny makasika ilay subvention ho an'ny commune eo ihany koa ny rafitra enti-mandroso ho an'ny commune tsirairay. Tokony ho afainganana ny fandoavana ny subvention an'ireo commune raha nambarany Honoré Rakotomanana, filohan'ny anteny Mirandolona omaly taoriana ndraisan'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna Antanandehibe eto Madagasikara na ny Association des maires des grandes villes de Madagascar teny amin'ny Lapametso Anosy. Pandrosoana satria araka ny voatenin'ny lehibe ny fikambanana toy zany dia hoe misy samihafana nefa zao fampandrosoana Madagasikara manontolo ny tena tadiavintsika, fampandrosoana amin'ny maritra, fampandrosoana amin'ny fanjanja ary fampandrosoana amin'ny rindra. Raha mitovy ny fampandrosoana hira Madagasikara, hira commune Madagasikara, Madagasikara neny mandroso amin'izay fotoana izay Madagasikara manontolo ka izany no dinidika atao zany dia ivernay fa hoe dinidika tena tsara mihitsy satria zao idinidika toy izao no tsara satria zao ny hevitry ny maro mahatonga-davitra misy zavatra lazainy dareo mety tsy aty an-tsainay, misy zavatra tsy azondareo eritreretina koa zany aty an-tsainay zany dia fampita ny adevitra eo zany ary tena mahatsara ny adevitra. Marihana fa efa mijoro ara-pomba ofisialy ny fikambanana ary manana ny satam-pifehy azy. Raha nambarany ben'ny tanàna Antsirabe, anisan'ny tanjona ho azy ireo ny fanorenana ny maison des maires. Efa eo ampijerena ny toerana ary dia isy zany izay fanorenana ny trano atao hoe maison de maire amin'ny olany aingy amin'ny grande ville de Madagascar moa fa bitsatra miandalana izy io fa mifanirina itsinona raha be loatra aloha dia lasa manana fahaserana antsika fa hitatra ihany izy io fa dia miandry an'ilay toerana zany zay dia efa mitady zay koa ny amatsy ny vola anaovana an'izany toerana. Marihana fa ireo ben'ny tanàna anatin'ny fikambanana dia samy manana ny antokony haviany avy. Ny tombotsoa iraisana no tadiavina ho azy ireo dia ny fampandrosoana ny Madagasikara izany. No antitra miterin'ireo ben'ny tanàna ireo fa miainga amin'izy ireo izany fampandrosoana izany.